Faly miaraba tompokolahy, faly miaraba tompokovavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, Madagascar TV arahinao amin'ny ICI télévision. Anio isika dia manana vahiny, tsy iza zany fa Mireille Jones, mpihira amin'ny sehatry ny cabaret, vahiny izay avy any Frantsa. Manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Iny araka ny efa nambara teo zany dia manana vahinytsika amin'ity androany ity, tsy iza zany fa Mireille Jones, mpihira, atao mpihira amina cabaret. Hono Mireille Jones alohan'ny resantsika ny atao hoe seho tamin'ny zoma sy ny amin'ny sabotsy ho avy zao iza moa zany Mireille Jones zany, afaka ampahafantarina ny mpijery antsika hoe iza marina zany Mireille Jones. Faly miaraba anao Bary dia faly miaraba ny diaspora aty ivelany, indrindra aty Canada izay nanasa amin'izao androany izao. Iresadresaka kely tsika eny, eo amin'ny lafin'ny mozika moa zany tena nahatongavako taty. Efa nihira efa elaela ihany efa hatramin'ny mbola tany am-pianarana classe de 3e dia efa nanomboka nanafana lanonana alpandihizana, fa ny tena nidirako tamin'ny sehatra Mahamatianina sy ny mety nahafantaran'ny olona tany Madagasikara dia niarahako nanao nihira tamin'ny Tina mpihira zany, nanomboka tamin'ny taona 5 ka hatramin'ny taona 2 dia ankoatran'izay moa dia nifindra monina tany Frantsa dia nitony ny fampandizana amin'ny alpandizana sy ny nanao cabaret sy ny ohatran'izay. Zany hoe raha fitinina azo atao hoe mpampandihy ihany ianao zany? Ie, tena mpampandihy mihitsy. Tena mpampandihy mihitsy fa sady namoaka hira ihany koa moa zany tamin'ny mbola tany Madagasikara, tamin'ny hit parade RTA, hit parade malagasy. Izay nahafantarany be sy ny maro ahy tamin'izany taona zany 7 fitiavana be niarahako nihira tamin'ny rivo. Ao anatin'ny tarika ve anao sa zany hoe misy tarika miaraka aminao sa hoe nao rery no mandeha mihira miaraka amin'ny mpitendry amin'ireny moa zany mazava fa hoe misy tarika ve? Ao a Frantsa misy tarika efa miaraka amiko mahazatra, fa ny ankoatran'izay mandeha rery ihany koa rehefa antsoina, tsy mampaninina mihitsy. Ohatran'izay zao nahatongavako taty mpitendry mozika sy mpilalao mozika ankizy aty à Montréal, ankizy malagasy manan-talenta tsara mihitsy aty à Montréal, dia zay le fiarahana mizara an'le mozika sy traikefa zay indrindra ny tena mahafinaritra hoe alao mba te ahita sy te hiaraka anao zavatra amin'ilay ankizy aty toerana zany. Manahoana ny fahitanao ny atao hoe ny public gasy eto Montréal eto Canada? Nafinaritra be ny fandraisana. Le cabaret nataoko tao amin'ny restaurant L'In Connu tamin'ny zoma lasa teo, feno ny toerana dia nafinaritra be ny fandraisana, dia nifampizara fitiavana tamin'ny alalan'ny mozika zay. Faly be zareo dia za koa faly be tamin'ny fandraisana fa mbola hiverina, mazoto be hiverina fa nafinaritra be ny fiarahana itao. Iny seho iny sy ny seho amin'ny atao hoe amin'ny sabotsy 4 Mai nisy karakara ve, nisy nanafatra anao sa ianareo atao hoe mpinamana ihany no karakara azy le seho anankiroa zany? Le cabaret nataoko tamin'ny zoma zay mihitsy no nikarakara azy, izay niarahanay moa zany tamin'ny restaurant L'In Connu, dia miaraka amin'ny ankizy aty toerana izay isaorako be da be sady isaorako manokana, ireo izy roalahy niaraka nitendry tamiko, Tina teo amin'ny clavier, Franck teo amin'ny guitare, dia Adjarama teo amin'ny technicien du son, izay isan'ny ekipa sy tarika mahafinaritra be miaraka manao zavatra amin'ny zareo. Dia ny amin'ny sabotsy io tarika vaovao zany, ankizy manan-talenta aty ihany, tarika vaovao vao misandratra no mikarakara azy ihany koa.
maleo tena zany zay ngamba ny ahafahako milaza azy niseho atao amin'ny sabotsy efatra me ho avy zao resantsika ndreo avy eo ny amin'izay amin'ny efatra me zay fa raha iverina kely ny tamin'ny zoma ny zavatra hita atao hoe hira malagasy nanao ny rehetrarehetra nanao ny rehetrarehetra nanao ny rehetrarehetra kosa eny fa namena tombo moa zany satria tsika malagasy sady fatako mihitsy hoe rehefa ny tany lavitra ohatran'izao dia mitady an'izay le hira malagasy zay manimbonimbonana ny any Madagasikara misy hira malagasy tao ny tena nandeha tety an'izao tontolo izao mihitsy zahay tamin'ny sabotsy teny anglisy teny frantsay teny espagnol tsy nisy teny sinoa tsy nisy teny sinoa ianao amin'ny hoe fanaovana cabaret nianatra atao hoe nandalo fianarana zany hoe mihira zany ve misy any moa reny hoe miditra conservatoire mianatra mozika sa nahay ho azy teny an-dalana teny za dia ohatran'ny mpanakanto malagasy ny ankabeazany rehetrarehetra efa ao anaty le izy dia tsy nanao conservatoire sa tsy nianatra mozika mihitsiny eny nanao nisy fotoana zany nandalo kely tamin'ny anatra vali sa mpianatra jery zay angamba ny fotoana nianarako nanao mozika namaky noty zay ihany fa ny akoatran'izay dia le ny sofina dia ny feo dia ny traika efa nanana sy ny fitondran'ny mpijery anao iny ny tena traika efa lehibe indrindra angamba ho manokana dia zay ny tena marina ya tsy ahivina zany fa androany dia manana vaintsika miresadresaka amin'ny Mireille Jones zay malagasy monina any France mpihira amin'ny atao hoe cabaret mandalo eto a Canada misy ny fampisehoana zay nataony tamin'ny zoma 9 aprily misy koa ny amin'ny asabotsy efatra me ho avy zao anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra retontsika dia iverina eto any rehefa avy eo dia mbola manaraka trano ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao amin'ny ICI télévision araka ny efa nambara tany am-boalohany dia manana vahintsika anio tsy iza zany fa Mireille Jones zay mpihira eo amin'ny cabaret hono Mireille miverina kely amin'ny ny atao hoe fampisehoana amin'ny efatra me asabotsy efatra me any Saint-Rémy izy raha tsy diso asa afaka zavazavainao aiza le toerana amin'ny firy marina hatramin'ny firy dia inona ny mety ho hita ao amin'izany ny seho amin'ny sabotsy zany za moa zany dia vahinina saina amin'io seho amin'ny sabotsy io karakarain'ny tarika avy misondrotra tia Montréal izy io Redland akizy manataleta be daholo ny ao akizy tanora misondrotra daholo ny ao dia mahafinaritra be ilay fiarahana miasa any amin'ny salle Anne Saint-Rémy 25 avenue rue Saint-Sauveur izay raha tsy diso ahako zay ho hitanareo eny amin'ny tambajotra eny ny dokam-barotra momba azy ny ao amin'izy io dia ny iran'ny fironiny tarika io mihitsy zany no hoenao ny ankabeazany hira amin'ny teny anglisy ny tena betsaka satria moa zany ny ankizy mipetraka aty dia natao le izy ho hoentina ahafahana hoentina ny misehatra ny festival aty Canada mihitsy mba tsy hionina fotsiny amin'ny teny malagasy ho amin'ny diaspora malagasy zay tena mahafinaritra indrindra dia ny seho ho hitanareo zany amin'ny sabotsy dia ny manao ny hirany ny tarika Redland dia misy ihany koa ny atao hoe cover na ny interprétation dia misy dia mitohy izy io amin'ny alim-pandizana izay irahana amin'ny DJ Adzaram inona mampiavaka an'ilay tarika Redland misy atao hoe mozika mampiavaka azy manokana ve ny tena mampiavaka azy ny hitako mampiavaka azy dia izay le hoe izay le fitiavana an'ilay mozika hoentina misondrotra any amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ao aoriana kely ao amin'ilay alalan'ny hiran'ny fironiny zareo zany izay amin'ny teny anglisy ary indrindra
hoana reny anazavako an'izany maka misy roka kely izy tsy ohatrany mahazatra hoe hira gasy tena rototra be no ataon'le ankizy fa misy maka roka kely izy misy maka hira ohatrany amin'izao fotoana tsy ambaka ny amin'izao fotoana fa ny hira hafa ho an'ny ohatrany hoe ny artiste be efa malaza zany afinaritra be fa dia miandranareo dia tongava betsaka tongava maro amin'ny sabotsy ya ny fandarana moa zany mandeha manomboka ny asabotsy efatra me mitohy hatramin'ny zoma fa zany hoe ho antsika izay mijery ny asabotsy dia fanentanana antsika zany ho tonga ny sabotsy alina amin'ny fampisehoana izay atao ny tarika Redland miaraka amin'ny Mireille Jones any à Saint-Rémy raha miverina aminao manokana ny hira izay ataonao ve interprétation ihany sa misy koa hira izay mety hoe forononao na ny foronona tarika izay miaraka mihira aminao rehefa manao cabaret moa zany dia interprétation fa zany hoe iraiko amin'ny fomba itiavako azy sy manavanana ny ankoatran'izay ny hira taloha izay nampiraina mihitsiny izany averiko sady ho avoaka koa izy io averina ho atota zany ny azoko ilazana azy atao amin'ny vaninandro amin'izao fotoana manana hira ankoatran'izay koa efa miara-miasa ihany koa amin'ny mpamorokira sy mpanoratra izay ivoaka ao arindrina kely ao dia manantena zany ny atao hoe mpanaraka ny Mireille Jones amin'izay vokatra ho avy zay eo amin'izay hoe fanaovana cabaret zay ianao teo fa nilaza hoe matianina efa niditra amin'ny sehatry ny matianina manahoana ny atao hoe tsenan'ny cabaret malagasy aty ivelany misy ve misy izy io ahafahana mahita tombony ihany eo amin'ny fanaovana azy tena hitako hoe tena mbola misy lalana be na any Frantsa ary any Frantsa be dia be ny fety sy ny seho any ny malagasy izy isan-kerinandro tena misy fa le hoe malagasy manao cabaret mbola ohatrany tsy fantako loatra misy zany fa mijanona eo amin'ny sehatry ny diaspora malagasy ny matetika misy ny tena tarika hoe miditra amin'ny sehatra hafa manao concours manao faninanana fa tsy mbola tena hoe mitazona cabaret mihitsiny dia izay le zavatra tiako nentina anakaty hoe malagasy tsika mitendry mozika malagasy fantaontsika raha hanao cabaret fa tsy ionina fotsiny hoe ataontsika amin'ny diaspora malagasy izy io fa hoentintsika iodina amin'ny fanaovana cabaret hafa dia izay zany iny fiatombohany fotsiny ihany nataony tamin'ny zoma iny fa mbola ho isiny ao manaraka ao mbola ho be ny sisa izay efa iny zany nahitany hoe azo entina tsara le izy sady mbola afaka manana toerana tsara tsika malagasy afaka manao cabaret ho an'ny izay artiste mipetraka aty ivelan'ny Madagasikara zany raha sy diso ohatrany nandeha kely nakany États-Unis ihany koa ianao raha fahatarako azy tany États-Unis ve nisy cabaret kosa tsy nisy cabaret nitsangatsangana sady nanararoatra kely fa niona tamin'ny mpanao mozika izay tao a New York izay efa niarana nanao mozika tamiko tany Madagasikara sy ny ankizy ao a New York tsy dia betsaka izay fa nafinaritra ny fiarahana le mizara fiarahana manao mozika ohatran'izay zany tena mahafinaritra izay ny tena hitiavako amin'le misy an'le fanakalozana amin'ny samy malagasy sy samy mpanao mozika tsy voatery ho samy mpanao mozika ihany koa izay le tena nafinaritra be tamin'ny cabaret tamin'ny zoma na ny olona nanotrona tao ary dia tena mifampizara nisy niresadresaka izay nafinaritra be zany ohatran'ny hoe natao hoe ho fifanakalozana sy fiarahana le izay ny tena zavatra nafinaritra ary zay mety hoe tsy ampy koa amin'ny gasy ety ivelany hitako mihitsy hitako mihitsy dia sady nanara ohatran'izay rehetrarehetra izay mafinaritra be le fiarahana fa mino fa santatra fotsiny any iny santatra am-bavarano dia misokatra ho an'ny ankizy hitako fa be dia be ny ankizy manan-talenta aty sady efa manao mozika afaka manao tsara cabaret ohatran'izay nareo aty na indray isam-bolana azy
ia anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto tsika dia miverina eto any aorianana izay miresadresaka manohy miresadresaka amin'ny Mireille Jones izay araka ny nambara tany am-boalohany mihira amin'ny sehatra ny cabaret indrindra anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto tsika. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao amin'ny ICI télévision. Anio moa dia miresadresaka amin'ny Mireille Jones asika izay mpihira eo amin'ny sehatra ny cabaret. Ona Mireille raha ohatra zany Mireille Jones zany ohatrany hoe mpihira jazz koa amin'ny rehefa fahafantarana anazy makafy jazz koa ianao zany. Tena makafy le mozika jazz amin'ny azakako azy misy sarotsarotra raisina zay mantsiny zareo makafy tsara. Raha somary mivena amin'ny tany amin'ny voalohany hoe ianao hoe atao hoe nandova talenta misy ray aman-dreny na fianakaviana izay namolavola sy ny voanao lasa mpihira sa nitrandraka an'ilay izy ianao taty aoriana? Mety azoko lazaina hoe nandova ihany satria ny dadako zany dia mpanao mozika tamin'ny androny, mitendry gitara beso dia sady nitendry angorodao moa ny fianakavian'ny dadako koa dia nisy tarika nitondra ny amin'ny malagasy andry zareo teo amin'ny sehatry ny international fe ny azoko lazaina azy tamin'izany andro zany tamin'ny taona 80 sy 70. Ia, mamaraparana fandarantsika foy ihany moa ny fotoana zay ny tamin'ny Zoma 20 aprily misy koa ny asabotsy 4 mai any Saint-Rémy. Inona ny mety hoe programme hafa ankoatran'ireo ho avy ny fetim-pirenena afaka iray volana sy ny fialan-tsasatra, inona ny mety hoe programme na aty Canada na aty amin'ny diaspora na any Madagasikara? Ny aty aloha zany dia vita amin'io amin'ny sabotsy faha-4 mai io. Ny fetim-pirenena ny miverina any France zay amin'iny dia mety ho hisy ngamba ny zavatra ataoko miaraka amin'ny any toerana. Fa ny ankoatran'izay ny aty aloha zany dia zay fa mbola hiverina. Tsy fantatra hoe tsy tena hoe hiverina vetivety na hoelahoela fa hiverina satria nafinaritra be ny fiarahana dia be da be ny zavatra azo zaraina amin'ny resaka mozika. Ia, mbola hiverina fa andalo sa hiverina fa hijanona? Mandalo mitondra mozika kosa aloha. Eny dia isaorana be da be ianao Mireille tonga nivahiny teto amin'ity fandarana malagasy eto Canada ity. Raha fahafantarako azy koa be da be manaraka ny fandarana any France. Tena betsaka mihitsy. Za aloha dia isan'ny mpanaraka mihitsy ny bary ary tena mahafinaritra be satria tena ilaina ho an'ny diaspora malagasy any aty ivelany. Dia misaotra betsaka anareo mihitsy fa tena mahafinaritra. Ia, isaorana be da be ianao somary raha ohatra hoe fanontaniana kely fotsiny Mireille Jones sy ny atao hoe engagement leo amin'ny fiarahamonina asa ao anatina fikambanana ve ianao tsy voatery hoe politika fa fikambanana sosialy sy ny tahaka izany miditra misehatra amin'ireny koa ve ianao sa tena tia tanteraka sady miady an'izay mihitsy. Tena isan'ny tiako mihitsy. Ary izay mahatonga anao hoe lasa memandalina amin'ilay diaspora aty ivelany amin'izay ilay fifampizarana sy ilay hoe ndao hifankatsitsika fa samy malagasy aty ivelany dia raha azontsika hoentina any Madagasikara koa vao maika tsara be. Fa raha za manokana ao Frantsa isan'ny manolo-tanana ve zany amin'ny resaka association sy ny zavatra ohatran'izany ao amin'ny tanàna izay misy ahy. Ia, isaorana be da be ianao asa inona no azo amintinana ny resaka ny fanaovantsika teto sy ihany koa fanentanana ny olona izay ho avy jery anio asabotsy moa zany satria anio asabotsy ariva mandeha ny fandarana fa ny amin'ny herinandro efa famerenana ny fandarana
fantatsika rehetra zay manaraka ny fandarana. Dia manasantsika rehetra ho tonga maro zany androany ariva hiaraka amin'ny Redland soirée concert live izy io manomboka amin'ny 7 no mivony varavarana ho hitantsika any mitambazotra ny dokam-barotra dia manantena anareo ho tonga maro. Dia ny ankoatran'izay moa dia misaotra betsaka anao Bary amin'ny nanasanao fa mahafinaritra dia mahafinaritra ny fandraisana. Dia isaorako manokana sy be da be indrindra ho an'ny izay tonga nanotrona tao amin'ny cabaret tao amin'ny restaurant l'inconnu tamin'ny Zoma 9 ny volana avril lasa teo. Isaorako koa ny tompotrano Rina sy Eric. Isaorako indrindra izy rola izay nanaraka teo amin'ny lafiny mozika, Tina teo amin'ny clavier, Frank teo amin'ny gitara, Adjaram izay tena isaorako manokana satria raha tsy izy tsy totosy ny cabaret tamin'ny Zoma iny izay teo amin'ny lafiny fanamafisam-peo sy ny support hafa ihany koa zany. Dia isaorako koa ilay zanaka Klamatoa nanao nitendry gitara kely izy tamin'ny sabotsy Roanne fa nahafinaritra be ny fiarahana. Dia misaotra betsaka antsika sy ny fandraisanareo aty Canada fa mahafinaritra be ny fanakalozana izay nisy. Ianao mitendry zava-maneno sa mihira fotsiny ihany? Nitendry ihany taloha valia fa zany hoe lefa tsy nanao tsony no tonga tany Frantsa dia somary very ilay fitendrena azy. Fa mbola te hiverina ihany kosa aloha raha ohatra ka. Eny ary dia saorina be da be ianao atao hoe mirary soa soavadia amin'ny fiverenana any Frantsa dia manantena ny mbola hifankahita indray amin'ny aoriana. Mirary fombaizana ihany koa amin'ny atao hoe seho izay atao anio asabotsy ariva any Saint-Rémy. Misaotra betsaka anao dia misaotra betsaka anareo izay mijery ihany koa. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Zany akaikinao izah